Anatanteraka an'ilay plan Marshall izay efa nampanantenako ny vahoaka malagasy ka ho tanterahako ilay izy. Ary ny androany zany a dia misy délégation eo amin'ny 12 ora zareo tonga eo a. Ndray zany a dia momba ny resaka hôpitaly, resaka santé. Groupe anankiray anisan'ny goavana indrindra any Inde sy États-Unis izy a, izay hiaraka anao amin'ny partenariat amin'ny fanaovana ny équipement ny resaka hôpitaly eto Madagasikara. Io zany a dia hoezahana mba hoe tena fifandraisana partenairship win-win, zany hoe samy manana mahazo tombony satria ny tanjoko dia ny hoe tokony misy ny atao hoe la santé pour tous, zany hoe tokony hipaikatra teraka any amin'ny any vahoaka. Zay zany aloha ny anankiray groupe io dia hoe NIMS Hospital University izay anisany manana 25 000 étudiants en médecine ry zareo, 25 000 étudiants, ary vonona zany PDG mihitsy miaraka amiko eto izay anatanteraka amin'ny fanaovana équipement na hôpitaly. Ka ny hoezahana dia mbola vao manomboka mijery zay io hoe aiza ny anaovana ny site pilote raha izay. Faharoa ao koa misy acteur en Bollywood sy producteur en Bollywood miaraka amiko eto izay Akshay Khanna ny anarany izay acteur fanta-daza izy amin'ny zareo indien, izay hiaraka metraka studio ho an'ny tanora amin'ny resaka cinéma ary indrindrindra koa ny resaka hoe télévision par satellite. Dia efa misy moa zany ny fifanarahana dia efa nandritry ny herintaona dia zao zany tanterahana koa io zavatra io. Fahatelo dia ao koa misy groupe izay manao resaka fonds d'investissement izay avy any Angleterre. Dia izy ireo indray fonds d'investissement io indray zany le anao an'ilay miandraikitra ny resaka finance, satria ny objectif mapetraky ny fanamaholona izay taritiko dia ny hoe tsy mila isitsika malagasy mihitsy manao l'économie. Dia ireo zany fonds d'investissement io zany rehefa mipetraka dia malagasy no tokony tanora zany manokatra azy. Dia io fonds d'investissement io manampy rabola izay manao capital à risque miaraka amin'izareo. Io zany groupe anankiray izay anisan'ny groupe goavana izay ankitrany groupe ny anarany. Dia ny ao anatin'ireo délégation io koa dia misy ny délégation momba ny resaka pierre précieuse izay anisan'ny société goavana indrindra ny Jodhpur moa zany dia firenena tanàna any Inde izay capitale ny pierre précieuse. Dia zareo indray zany nangatahako mihitsy rehefa avy nitsidika ny lakaka raha ray volana lasa zay no za hoe mba mamenatra eny mijery eto Madagasikara hoe vahiny no mitrandraka ny vatotsika, kanefa le malagasy dia ny zavatra ho atao zany dia hoe mieritreritra hanao karazana comptoir miaraka miara-miasa zay 4P. Io le 4P resako fa tsy 3P tsony public, privé, partenariat sy ny population. Dia hoezahana araka ny fantatrareo tsara atao anatin'ny plan Marshall zay netiko dia hoe isaky ny faritra dia ho asitsika renina économie zay le hoe vatoeka. Dia io zany mampetrakitsika ka androany mbola reo fotsiny moa ny délégation afaka tapabolana indray miverina eto indray miaraka amin'ny délégation avy any États-Unis izay hitondra indray amin'ny sehatra fampianarana, sehatra logistique, misehatra port. Ny objectif ny tanjotsika dia tsy ny hoe akory hoe andeha hitondra vahiny eto anao aka ny arentsika eto, fa araka ny reniteniko reny dia hoe manao partenariat miaraka amin'ny tanora malagasy. Ka ny tanjona dia tsotra, roa taona ny ananganantsika 2200 entrepreneuriat gasy zany hoe zato isaky 22 région ataontsika anatanteraka. Mino ary mitodika manokana amin'ny fanjakana malagasy izay mipetraka eto amin'ity tany sy fanjakana ity mba mangataka anareo anatsotra ny fiarah-miasa ho an'ireo tanora malagasy izay te hanavitra n'ity firenena ity. Ny fandehan'le eo amin'ny fandaminana mihitsy zao zay eo amin'ny université ny médecine eto Madagasikara izay hitady hoe ahoana ny fomba anaovana telotoko, zany hoe le mpandraraha
le satria io a hôpital universitaire le nims université afaka jerenareo amin'ny tranokala dia ry zareo zany a andefa spécialiste satria ny zavatra teneko dia hoe ny zavatra ilainay malagasy a dia ny ampianatra ny malagasy dia rehefa avy eo miala ny vahiny fa tsy hoe koa eto dia manompo vahiny eto foantsika mandrakizay dia isy transfert de compétence zany apetraka dia misy koa reo malagasy a ho alefa mandeha makany amin'le firenena izay manao formation accéléré dia miverina eto ary zay ny anaovana an'le pôle satria le objectif manko dia zao tsy ny hôpitaly a no amin'izao tsika miteny zao nge ny olombelona mandeha manenjika azato kilometra manenjika hôpitaly fa nitanjoko anatin'le plan marshal dia hoe ny hôpitaly no manatona village manatona ny tanàna io le hoe clinique mobile ka le formation zany a dia iarahana amin'izay université vonona ny ara-iasa eto na privé io na fanjakana fa raha mba irina aloha dia ny fanjakana satria ilaina le izy ary indrindrindra ny zavatra be da be ny lozany toetrandro ny équipement eto dia nanaiky ary fanaraka zay ary zany zavatra zany efa vitako protocole d'accord hoe anaiky ry zareo andefa ny équipement aty a Madagasikara ary eto a dia te hiteny anareo fa misy matériel ho alefanay aty a Madagasikara zay tsy misy eto nefa ny zavatra mampalahelo a ary nataoko zay faran'izay saza vitako a anatanteraka an'io matériel zay ain'ny fahasalaman'ny malagasy io président ohatrany resaka anao hoe mangataka ny fanomorana ny fiaraha-miasa amin'ny fanjakana inona ny efa approche natao tamin'ny fanjakana mba hahafahana mampandeha ny reo heverinao fanampiana ny zavatra zany mahafinaritra aloha dia rehefa nienony gabarin'ny filoam-pirenena dia hitako hoe mipetra mitoetra ao aminy le fanahy maha-olona zany hoe te hivelatra izy ary te hampandroso ary zay nitanjon'ny fanahy maha-olona koa tsy resaka hoe tsy maintsy mitondra fanjakana vao manatanteraka ny zavatra rehefa nahita ny gabariny a dia teny koa hoe anolo-tanana zay zavatra vita ny zavatra hoe inona nefa dingana natao tamin'ny fanjakana mbola tsy nanao dingana satria ny zavatra dedavina dia hoe tsika malagasy tsiraray avy tokony manana didina na ny mpiadidina na ny vahoaka samy tokony ndraikitra daholo amin'ny fandraisana anjara Madagasikara ka nitanjoko dia hoe anjaran'ny fanjakana rehefa avy eo no manao facilitation na manamora amiko a zay ny tena asany atao hoe fanjakana ary mino a fa ao amin'izareo koa zay satria mahita androany efa resitsika ka raha mbola hoe no inirado rafanomanana no anajanonana nireo projet reo indray a dia ngambany amiko zay tsy mety fa ny hoe mino a fa olo-kendry daholo reo ary zay mampatonga ny hoe tsy tokony misy mitsony zany zao fijerena hoe iza fa tokony hoe zay mitondra zavatra mahasoa an'le malagasy dia zay ny tokony jerentsika